Ndrembava eo amin'ny sihatry ny fananantany no anirantsika ny vaovao zao alina izao. Mitohy ny fizarana karatany ho an'ireo olona nanamaity molaly tany. Teny amin'ny faritra Manjakandriana iny no nanoizana izany androany taorian'ny tany Itasy Pongalava. Karatany misa 770 izay mandrakotra velaran-tany 320 hektara mahery no nozaraina ho an'ny olona misa 700 androany tany Manjakandriana. Mba fanatanterahana ny baiko sy ny tanjona napetraky ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina moa no nanaovan'ny avy amin'ny ministera eo anivon'ny Repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, fanajariana ny tany ary ny fampitaovana izao hetsika izao. Ny zavatra natao androany ity zany dia fizarana an'ireo bokotany izay ho an'ireo olona manana tany taty amin'ny communauté taty amin'ny district ny Manjakandriana. Zany hoe nisy opération natao fanaovana titre faobe dia natratra 770 tany no titre izay mivoaka tamin'ity androany ity, nozaraina amin'ity androany ity. Ny tsara marihana tsy mijanona eto Manjakandriana ihany izy ity fa manerana ny nosy zany no anatanterahana an'izao hetsika fizarana tany, fizarana bokotany izao. Ny tanjona moa dia hoe mba ahafahany ny vahoaka malagasy misitraka ny zony, zany hoe miaro ihany koa ny fananany amin'ireny tany izay honenany ireny mba hiadivana amin'ireo izay olona mpanararoatra na mpanao akeriny. Nanambara moa no minisitra Narissaona Rafidimanana fa tsisy fampandrosoana raha tsisy fitantanana matotra ny fananantany. Ao ireny tany Manjakandriana ity dia mbola ho avy tsy ela ihany koa ny anjaran'ny fatrasasany toy ny any Antsinanana sy ny Vakinankaratra.